Jesosy no fiainako, izy no manafiarovako. Izaho efa matsine fa novelomiditra, kanatea mahatrasati ka tsy mbola nafika hoare. Jesosy no anjarako, kapiai reisa. Oi Jesosy tompo tsara, aza mamena ny fanaiko, isaraka minavaka no aompanompoka. Mbavelomy ny fitiavako, katoano ny fandehanako, manarako mila Zany indrindra Jesosy no hetahetampona lalina dia ny hanaraka anao amin'ny herinay rehetra, amin'ny fonay rehetra, amin'ny fanahinay rehetra, satria izany no hampitongavany soa rehetra avy aminao ihany. Koa dia mangataka aminao zahay Tompo dia tantera aminay tokoa izany faniriana izany. Hanaraka anao amin'ny fifaliana, manaraka anao amin'ny herinay, amin'ny fampona amin'ny androm-piainanay manontolo. Atolotray anao na ny ampiasana izany, na ny toerana izay misy anay, dia hiseho ho vavolombelonao tsy manam-tavitra izahay. Dia mangataka aminao zahay nitahinao zao fotoana natokana hianarana ny hira zao, dia mba fotoana ahazona hira aminao koa izany, ka tsy fotoana mahazatra fotsiny ihany. Da io ny teninao izay fampahirezana eto koa, toka ny fanainao masina no hamangy ny fonay tsirairay avy, aizanay mamray izany amin'ny fifaliana Tompo ary mitenena fa miainjako amiko. Amin'ny anarana Jesosy Kristy avy Nazareta no fanizam-bavaka izany. Amen. Ny temantsika amin'ny androan'ity araka ny fahamazana tamiko hoe tanora manompo an Jesosy amin'ny fony rehetra, amin'ny heriny rehetra. Ary izay teny hoentina ampifanarana amin'izany teny faneva na temantsika izany dia izay voalaza ao amin'ny bokin'ny Mpitsara. Tsara toko fahaenina dia ny andininy faha 4:10. Tsara toko fahaenina ny andininy faha 4:10. Bako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nitodika nijery azy Jehovah ka nanao hoe mandehana amin'izao herinao izao, ka vonjeo ny Israely amin'ny tanan'i Midian, tsy fa naniraka anao fa aho. Ay masonao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny zavatra miseho eto amin'ny tantara izay anjarantsika androan'ity dia fantatsika tsara ny amin'ny zanak'Israely izay nampahoriny ny firenena anankiray dia ny Midianina izany. Mitoetra ao amin'ny tany anankiray izay fanampahampianan'i Jehovah azy ho lovany. Ary eto amin'ny tantara tsara dia nitoetra amin'ny fiadanana ny zanak'Israely fa saingy nisy zavatra izay nahatonga ny fampahoriana azy ireo, nahatonga azy ireo hahory, dia izany fampahorian'ny Midianina izany. Fa nahoana no tonga amin'izay ny zanak'Israely? Izao voalaza ao amin'ny toko fahaenina aty amin'ny andiny voalohany manao hoe ary nanao izay ratsy eo mason'i Jehovah ny zanak'Israely, dia natolotra Jehovah ho amantana Midianina 7 taona. Izany hoe tsy nitoetra amin'izay takin'i Jehovah ny zanak'Israely fa lasa nivily lalana ka tonga amin'ny fanaovana zavatra tsy ankasitrahan'Andriamanitra teo amin'ny fiainana dia natolony. Izany hoe tsy Jehovah no nandeha nampahory azy, fa Jehovah nangina satria tsy afaka hiara-miasa amin'ilay firenena izay nivily lalana tsy nanaraka ny didiny. Dia rehefa nahatsiaro ory sy nahantra sy nijaly zanak'Israely dia nitodika amin'ny Jehovah izy ireo ka nametra-panontaniana fa nahoana izay Jehovah?
no tratran'izao avelanao ampahorian'ireo firenena zay mampahory anay zao. Dia zao lazainy Jehova mamaly ny zanak'Israely ery amin'ny 5:7. Hoy Jehova rehefa miteny, nomeko anareo ny taniny Midianina zany, ary hoy izao taminareo, izao ny Jehova Andriamanitrareo, aza matahotra ny Andriamanitry ny Amorita zay tompony tanony anareo, nefa tsy nihaino ny feo ianareo. Andriamanitra zany raha jerentsika amin'ny teniny efa nanome toky fa homba mandrakariva ny zanak'Israely izy ary tsy hamela azy hatrany, fa zay zavatra takin'Andriamanitra kosa dia ny hitandrema ny zanak'Israely ny teniny eo amin'ilay toerana misy azy. Io no mamatotra na mampifamatotra an'Andriamanitra amin'ny firenena, ny fiankinana feno sy tanteraka ary fahatokina an'Andriamanitra irery ihany, tsy ampifangaroharo azy amin'ny zavatra. Saingy ho Jehova, nareo tsy nihaino ny feoko. Ny fitenenan'i Jehova hoe nareo tsy nihaino ny feoko ity dia mampiseho fa ny zanak'Israely mivelona eo amin'ilay tany, fa saingy fomba hafa no fitondrantena hafa no zavatra hita teo amin'ny zanak'Israely. Tsy nanaraka ny didin'Andriamanitra intsony izy ireo, fa mety nanaraka ny fomba tany izy, nanaraka ny fomba n'ilay firenena nonenany izy zay nomeny Jehova azy, ka dia lasa nivadika amin'Andriamanitra. Dia zay nahatonga ny Jehova hoe navela satria tsy afaka miasa amin'ny firenena zay nivadika amin'ny fanekena Jehova. Zava-dehibe zay taken'Andriamanitra ka nanan'ny firenena Israely fandresena sy fiadanana dia ny fiankinana irery amin'ny teniny, fiankinana irery amin'ny tenin'Andriamanitra, ary tsy ny fiankinana fotsiny ihany fa ny fiainana indrindra izany tenin'Andriamanitra izany. Tsy mijana hoe fahalalana, fantatra zanak'Israely ny tenin'Andriamanitra, fantany io, fa saingy tsy niainany, tsy nampiariny teo amin'ny fiainana zany. Zay nahatonga ny faharesena teo amin'ny zanak'Israely ka hory indrindra izy. Amin'io fotoana anankiray io no nisy tovolahy anankiray zay atao hoe Gideona, voalaza ny soratra masina eto. Izy koa nefa tafiditra ao anatin'ilay hoe natahotra ny fahavalo izy, natahotra n'ilay firenena mampahory azy izy. Dia amin'ny fotoana anankiray izay nandehanany ny karakara ny vokatra mba hafenina Midiana, satria ny Midiana raha vao vokatra ny tany, mitombo ny omby, ny amanosy ny ondry, dia avy ny Midiana makandreny ankeriny, dia tsy manakatao ny zanak'Israely, dia lasa mitoetra amin'ny fahoriana izy. Ka Gideona dia tao anatin'izany. Hitany Gideona fa manomboka vokatra ny blé tamin'izany, dia lasa izy, aloha alaina meloty fa sody avy ny Midiana. Dia nijinja ny vary izy, dia handeha hanafina azy any anaty zohy, any anaty lavaka zany, mba tsy ho alain'ny Midiana. Tamin'izay fotoana zay no nanehony Jehova hoe tsy manary ny olony izy velively. Fantany henony ny fitarainan'ny zanak'Israely, ary hitany olona anankiray izay azo lazaina fa matoky an'Andriamanitra, kanefa miaraka amin'ny firenena anankiray izay niodina amin'Andriamanitra, dia lasa izy koa tratrany fahoriana, ka dia tratrany tahotra ihany koa izy. Tamin'izany no nisehon'i Jehova tamin'ity tovolahy anankiray ity, ilay anjelin'i Jehova ny teny taminy, ka niteny hoe Jehova mombanao ry lehilahy mahery. Zany no antson'Andriamanitra an'ity Gideona ity, lehilahy mahery nefa feno tahotra, lehilahy mahery nefa miafina, tsy afaka mandeha irery izy, ary fantany azo ny antoka fa ho resy raha izy rery no andeha hiady amin'ny firenena anankiray, tsy ahavita na inona na inona izy. Ary tamin'izany no nisehon'i Jehova aminy ka nitenenany aminy hoe Jehova mombanao. Dia nisalasala ihany izy hoe nahoana raha momba anay Jehova no avelany zahay hijaly tahaka an'izao, ahoana no momba anay. Jehova izy ilay anjely tsy mivadika amin'ny fanekena izy, tsy mivadika amin'ny fanekena izy, fa mandehana amin'izao herinao izao, mandehana amin'izao herinao izao ka vonjeo ny Israely amin'ny tana Midiana. Tsy efa naniraka anao va ho Jehova. Dia misy zavatra be dehibe, etapy be dehibe moa zany no
nangatahany Gideona famantarana hoe tena Jehovah marina ve no miteny aminy mba ahafahany mandeha manatanteraka mandray ny fiantsona azy. Fa ny zavatra tiana ho resahana amintsika amin'ny teny eto dia hoe tsy mandehana amin'izao herinao izao. Raha ny tenan'ny Gideona irery no jereny dia fantany fa tsy ahefana inana iny izy. Fa rehefa nahazo antoka izy hoe Jehovah no miteny aminy dia izay no ananany hery, ananany toky fa Andriamanitra raha izy no momba dia fantany tsara ny tantara rehetrarehetra hatramin'ny Josoa izay nitondra ny zanak'Israely niditra nampandovany Kanana, dia hitany ny famonjen'Andriamanitra. Ka rehefa Jehovah no miteny ka izy manao hoe izy no hiady ho anareo dia natoky izy taorinan'izay. Hitantsika tsara ny tantara izay nitoy ny tantara rehefa avy eo fa nandresy ny zanak'Israely izay tao hoe nitoetra ao anatin'ny fahoriana. Ho antsika ankehitriny kosa ino nambaran'izany eto amin'ity firenena ity isika. Manahoana ty firenena ty? Matahotra an'Andriamanitra ve? Vavaka amin'Andriamanitra ve? Zany no ny raha n'Andriamanitra antsika. Isika ve hanaraka ny fombany izay tsy miraharaha an'Andriamanitra sa hihazona ny teniny izay ompelantanantsika, hihazona ny tenin'Andriamanitra izay ompelantanantsika. Ny herintsika tsy miankina amin'izay tanjaka ananantsika. Gideona eto lehilahy mahery izy, fa saingy rehefa fantany fa Jehovah no nialina tamin'ny zanak'Israely, tsy sahy izy natahotra izy miafina izy. Kanefa tsy zany ny tadiavan'Andriamanitra amin'ny zanak'Israely, fa nisehoany ny zanak'Israely ho firenena mahery izy na dia kely indrindra azy, satria tsy miankina amin'ny heriny fa miankina amin'ny fitandremana sy ny fiainana ny tenin'Andriamanitra irery ihany. Isika no lazany soratra masina hoe isika no firenena vaovao an Jehovah. Isika izay vita batisa, isika kristiana mpandray fanasany tompo, isika no firenena vaovao an'Andriamanitra. Ny rainy napetrany amin'ny toerana anankiray isika, hitandrina ny teniny sy ny didiny, dia manahoana no fiainantsika izany didiny izany. Tena mihazona ny teniny ve isika ary miaina ny teniny ve isika, sa mijanona ho mahalala ny teny tahaka ny zanak'Israely kanefa manana ny teny nefa tsy iainany. Izany nahatonga fahoriana ho azy ireo. Tsy zany misitrak'Andriamanitra, fa ny ahatonga n'ilay firenena ho firenena mahery dia tahaka an'izany koa isika. Tsy olona ho kanosa isika eto amin'ity firenena maitran'Andriamanitra antsika ity, fa ho firenena mahery sahy mijoro ary tsy menatra, tsy matahotra, fa manana Andriamanitra velona isika. Andriamanitra milaza ny teniny hoe mandehana amin'izao herinao zao. Lay herinao moa manahoana raha-pitahaina amin'ilay firenena misy ianao. Misy dikany ve io herinao? Tsy misy dikany io, fa ny herinao miankina indrindra amin'ny fanarahanao sy ny fahatokinao an'Andriamanitra. Zany no andresentsika. Ary io tadiditsika tsara Davida niatrika ny Goliata izay olona expérimenté amin'ny ady nandritra ny taona maro ary ny fitaovam-piadiana ary mahavesa-danja noho ny fiadian'ny sasany. Dia hoy Davida hoe ianao tonga aty amiko izy amin'ny lefona sy ny sabatra, fa izao kosa tonga amin'ny anaran'i Jehovah izay haikanao. Dia hitantsika Davida boay kely, tanora kely, mbola mety zandritsika lavitra ary izy. Raha ny tantara mijerentsika, mbola zandritsika lavitra Davida. Mety ngamba ny tovolahy mety any amin'ny 20 taona nga sady 20 taona izy raha jerena. Nefa izy tsy natahotra, ny zokiny sy ny sisa niafina daholy amin'ny tahotra iria lavitra ary any amin'ny laitsy samy seho natrehan'ny Goliata. Dia Goliata manao inona anao tahoranareo an'ity olona tsy mifora ity? Inona anao tahoranareo an'io? Dia ny zokiny tsy mangina so maty eo tsika. Hoy Davida hoe tsisy tokony atahorana an'io. Teny amin'ny mpanjaka Saoly amin'izay Davida manao hoe alao za andehanao an'io. Inona zavatra nety nipivotra kely dia rehefa niatika ny Davida izy hoe ianao tonga amiko milefina sy ny sabatra, fa izao kosa tonga amin'ny anaran'Andriamanitra. Jehovah Davida natoky an'Andriamanitra fa izy no hampandresy azy. Ary dia hitantsika tsara ny tantara
malaza erontany mandraka ankehitriny ny nandresen'i Davida any Goliata. Ary atao fanoharana amin'ny zavatra be zay sarotra atrehan'ny olona Goliata ka resy ilay zavatra kely dia Davida, ilay olona kely nandresy. Tahaka an'izany koa ianao, tian'Andriamanitra handeha amin'izao herinao izao, nefa tsy ny herinao no andehananao, fa ilay Andriamanitra ao anatinao, itokinao, ilay finoana kely anananao an'Andriamanitra, ny tian'Andriamanitra hoentinao mandresy mijoro. Tsy mila hoe manana hoe nanao ana bodybuilding be ary anao matanjaka be anao iny anao no andeha hiady ery. Tsy zay ny tadiavan'Andriamanitra amin'ilay hoe mandehana amin'izao herinao zao, fa ilay finoana kely ananao no mandehana ento iaino ary aza miovaova amin'io finoana io. Io ny tadiavan'Andriamanitra andehanantsika. Ary io mahatonga antsika hoe ny anaran'i Jehovah no entintsika miady fa tsy ny anarantsika, tsy ny herin'ny tenantsika, ny nofontsika malemy tsy mahavita ininona io, fa ny anaran'Andriamanitra zay natafiny antsika kristiana ianao, mitondra ny anaran'i Kristy dia raha matoky anio ianao dia andresy. Ary zany tsy maintsy toritsika na amin'ny alalan'izao hira ataotsika zao, za amin'ny hira zay ataotsika io hira io mandresy io, nandravana ny mandany tanàna hoe Ai na i Jeriko, dia tsy misy fitaovam-piadina na bomba na tifitra ny manda, fa ny hira manodidina ny odina impito ny manda ny zanak'Israely, ravany manda. Tsy misy zavatra nataony zanak'Israely fa natoky an'Andriamanitra izy. Ary ny hira nataony mandravany mandany Jeriko. Ny hira ataotsika ve handravany mandany Jeriko, sa hira pokaty kipantsina maneno fotsiny ihany, tsara feo nefa tsy mandrava akory ny asa amin'ny devoly, tsy mandrava akory ny heran'izao tontolo izao. Fa aoka ny hiratsika dia hira maharava ny asan'ny maizina. Zany no antony hijorotsika ho antoko-pihira mitondra ny faneva lehibe, zanaky ny fahazavana, FLM fahazavana, hanazava ny maizina, handrava ny asan'ny maizina. Dia ny tompo hanafiry atsika mandehana amin'izao herinao izao. Matoky an'Andriamanitra fa izy no ampandresy atsika. Nahitra ianao Andriamanitra raisanakafany anasina, zay zatra mitaro indrindra razy mandrakizay. Amen. Vavaka isika. Sotranao Jesosy zay afaka fampahery amin'ny alalan'ny teninao, satria ny teninao dia sabatra ny fanahinay. Ny teninao no manome anay sakafo fa tsy mofo ihany ny velomanay. Ny teninao no fanelo ny tongotray sy fanazavana amin'ny lalanay, ahitanay ny lalak'izoranay. Ny teninao no ivelomanay ary manome anay fanantenana hatramin'ny farany. Aza vela isaraka amin'ny teninao izahay. Da io indrindra ny fiangonanao, da io ty antoko-pihira ity, fa zay ataonao fiasana eo am-pelatananao, mba hanao ny hira ho amin'ny foto koa fa tsy eo amin'ny fahazarana fotsiny ihany zahay. Na dia ny fanahinao masina no hameno anay, mba hahatonga ny teninao ho sabatra tokoa, maranitra ny sabatra roa lela, mba handresy ny asan'ny maizina, ahafahanay mitaona olona maro amin'ny fanjakanao. Eo anao midera Jesosy, anao nilaza zay fanoatra amin'ny tolo indrindra ka mandrakizay. Amen. Efa tonga ny mazava ny hiposaka ny voninahiny Jehova, ifampiposaka ao amin'ny raha eto amin'izao tontolo izao.